Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Manaitra ny CENI sy ny HCC amin'ny fanatsarana ny lalam-pifidianana ny CFM nalitra ny etsika ny solombavamboaka telo amby fitopolo no efa nitakina izany ka fotoana irosonina amin'ny fanavozana izao mialohan'ny fifidianana ny taona telo amby roapolo sy roa arivo araka ny fanazavana. Tsy maintsy ho azo fanonerana tahaka ny ireo manana titre sy certificat foncier ireo olona nanjary tany ho ny sehatra iombonana ho an'ny fananatany. Tsy liana amin'ny fanaovana vaksiny Covid-19 intsony ankamaroan'ny olona ambany avokatra izany tany fanaovana vaksiny. Tsy manana fitaovana entina mitahiry azy manaraka ny fienitra nefa ny ankamaroan'ny toeram-pitsaboana eto amintsika ka antony namitehana ireo vaksiny miisa valoetsy. Natratra hatrany amin'ny 270 isanjato tanàna eto Antananarivo renivohitra no bidonville angehitriny. Tsy maintsy rosona araka izany ny fametrahana ny pekady mifehy tsy hitarana izany eto Antananarivo sy amin'ireo ville secondaire manerana ny nosy. Maresaka iraisam-pirenena miverina an-kianja avy hatrany nadresy lahatra ireo frantsay ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena taorenan'ny ady hevitra omaly. Raha ny safidy ny ilany avaratra i Marine Le Pen ny azo an'i Saint-Denis koa sy Emmanuel Macron. Ny andediny avy hatrany. Fanara tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manazanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anamboatsika ny vaovao dia manaitra ny CENI sy ny HCC amin'ny fanatsarana ny lalam-pifidianana ny CFM nandritra ny etsika ny solombavamboaka telo amby fitopolo no efa nitakina izany ka fotoana izao irosona amin'ny fanavozana mialohan'ny fifidianana ny taona telo amby roapolo sy roa arivo araka ny fanazavana Yves Richard. Isan'ny teboka nambarany CFM ho tsy ahafahana miantoka ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra amin'ny fifidianana ny taona telo amby roapolo amby roa arivo mahakasika ny lalam-pifidianana. Mahakasika ny fanatsarana io izay tafiditra anatin'ny etsiky ny solombavambahoaka telo amby fitopolo saingy tsy nisy fanavaozana hatramin'ny androany hoy ny filohan'ny conseil du fampihavanana malagasy. Misy olona rehefa hoe ifampiresaka dia hoe ifampizara seza na hiara-hitantana tsy izay fa misy zavatra anankiray ohatra ho any raisiko ny lalam-pifidianana manahoana izy io ve ny modely indrindra satria raha mahatsiaro tsika tamin'ny hetsika nataon'ny 73 député nge dia nitaky ny fanatsarana ny lalam-pifidianana. Hitatsika nefa fa mbola tsy miova ny lalam-pifidianantsika io ka moa ve io ve ny hiteraka olana indray inona ny zavatra ao anatin'io ny tsy mety zay le fampiresahana. Tsy anjaranay CFM zay fa eo dia eo ny tompona andraikitra amin'izany dia ny CENI ohatra zay mandrindrana zany rehetrarehetra zany ary efa fahafantarako azy ataon'ny zareo zay ny zavatra zany. Ankoatra izay ny mahakasika ny fomba fitoriana ny endrika tsy fanarahan-dalàna sy ny alabato mandritra ny fifidianana izay miteraka resabe mandraka ankehitriny. Antony nanaovan'ny CFM fanairana manokana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ho fanamorana ny fahafahana mitory sy ny maro hafa. Eo ny famoahana ny fifidianana ny valy voka fifidianana ry zareo amin'ny ACC rehefa ny eona tamin'ny zareo zay satria izy ity dia efa natolotray ny CENI natolotray ny ACC ny ministère-ny tany sy ireo andrim-panjakana filohana andrim-panjakana eto amintsika dia ny taon'ny ACC nilaza koa fa hanao karazana campagne d'information sy sensibilisation zany hoe ny fomba fanaovana ny fitoriana raha ohatra ka ndraikety zany raha ohatra ka hita misy zavatra tsy manjary satria nalaza le fitenenana hoe voaray fa tsy mitombona etsetra etsetra ary tena hita tokoa fa mety noho ny forme zany mety marina le trangan-javatra fa noho ny forme dia tsy azo
raisina le izy satria voafetra ny lalàna zany. Manomboka ny volana May ho avy izao no iroso amin'ny fanazavana sy ny fampafantarana ny lalàna sy ireo fepetra takiana raha metraka fitoriana mahakasika ny fifidianana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Eto Antananarivo no anomboana azy ary ho tetezina ny renivohim-patra aorian'izay. Iza vaovao nisongadina ihany koa dia tsy maintsy mahazo fanonerana tahaka an'ireo manana titra sy certificat foncier ireo olona nananjary ny tany ho ny sehatra iombonana ho an'ny fananatany gaito Andriasilavo. Natomboka omaly ary mitoy androany ny atrikasy Safikao-Nandoha ho fanatsarana ilay lalàna laharana 2021-016 manavao ilay lalàna laharana 2006-031 mahakasika ny tanin'olon-tsotra tsy vita titra. Rehefa avy nandalo tamin'ireo ambaratonga-pahefana rehetra mahakasika ny fanaovan-dalàna io lalàna io natolotra ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ankatoavina sy ampiarina. Naverina ny doniana nefa izany no ny ahiahan'ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny fananantany ka izao nanaovana fakan-kevitra izao. Dia ny zavatra andasana zany dia hoe aorian'izao fakan-kevitra izao dia ampahafantarina trano ny fizotran'ny raharaha ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo solitenany ben'ny tanàna. Anisan'ny hevitra mivoaka ihany koa tato satria ilay propriété privée non titrée no resahana dia tany efa vita mainty milalo no ao anatin'ilay izy. Nefa izay mangataka amin'izao hoe taona 10 an'ny famokarana tanàm-pianakaviana izao dia tokony hojerevina ihany koa hoe aiza ny ahafahana mahita tany ahafahan'ireo tanora malagasy izay manitatra. Aminay zany fomba fijery dia hoe tsy voatery miasa manolana ny tanora malagasy nianatra fa afaka mamorona asa izy ary ny famoronana asa tsotra sy mora indrindra nefa ahafahana mahazo tombo midedebe dia ny fampiasana ny tany amin'ny alalan'ny famokarana zany dia izay no heverinay hoe raha toa ka tsy tafiditra atao anatin'ity lalàna ny propriété privée non titrée ity zany izay accès à la terre zay dia tokony hijerevana koa izay fomba ahafahana miarika an'izay amin'ny ho avy raha ohatra ka tsy ho tafiditra ato. Diso raha ny fanazavana ny feo ahelety seroa milaza fa tsy manana zo isitraka fanonerana ireo olona nanajary ny tany tao anatin'ny taona maro raha misy ny filan'ny fanjakana io tany misy azy eo. Taorina ny fanovanan'ny lalàna taty amin'ny 5 zany dia miova mihitsy zany ilay foto-pisainana hoe ny tany tsy vita titra dia amin'ny fanjakana. Fa nanomboka tamin'ny taona 5 io dia napetraka mihitsy hoe ny tany tsy vita titra nefa misy tompony dia heverina fa tompony avy hatrany ireny olona ireny manoloana izay zany. Raha toa ka misy filan'ny fanjakana ny tany ho amin'ny tombontsoa iombonana dia afaka miala eo ilay olona fa saingy kosa tsy maintsy mahazo ny indemnisation ohatra ny olona manana certificat sy manana titra ihany izy ary izay ny anisan'ny hevitra ngeza be hoentina fiarahamonim-pirenena ao anatin'izao nahadinika ifampiresahana mikasika ny certificat foncier izao. Ara-potikevitra dia izay no izy fa mba ahafahana tena mampiatra azy dia izay no eritreretina hoe avadika ao anatin'ny lalàna ampidirina ao anatin'ity lalàna ity mihitsy zany zay mba ho fiarovana ireo vahoaka malagasy maro anisa any amin'ny tontolo ambanivohitra. Tafiditra anatin'izay fanatsarana izay ity fampiatsoana fivoriana nataony ministera tompon'andraikitra ity ary afaka naneho ny hevitra sy nanala ireo ahiahy rehetra mahakasika ny tanin'olon-tsotra tsy vita titra ireo mpisehatra rehetra nandray anjara isan'izany ny fiarahamonim-pirenena ny ben'ny tanàna ireo mpiara-miombonantoka sy ny maro hafa. Valampim-baovao hafa kosa indray dia bateau de croisière iray mitondra mpandeha misy 530 avy any Japon tokony ho avy eto Madagasikara ny faran'ny taona izao raha nambaran'ny Masivo any Japon tamin'ity androany ity ahafahana manampy sy manarina ny sehatry ny fizahantany izany taoriana ny valinaretina Covid-19. Abraham Randriamanana. Fenen'olo taona ankehitriny nisy ny fiaraha-miasa eo Madagasikara sy Japon. Maro ireo sehatra ny fanohanan'ny firenena roa-tonta nandritra izany amin'ireo sehatra samihafa toy ny fizahantany. Malona ny fisokafan'ny sisitany, andalina ankehitriny ny fikarakarana ny fandaminana amin'ny fandraisana bateau de croisière hitondra mpizahantany miisa 530 avy any Japon ho tonga eto Madagasikara ny faran'ny taona izao raha nambaran'ny tompon'andraikitra tanjona ny fanarenana ny sehatry ny fizahantany anatin'ny fiaraha-miasan'ny firenena roa-tonta. Récemment, j'ai reçu la délégation qui sont venus à Madagascar. Vao tsy ela no nandraisako ireo délégationna tonga teto Madagasikara ny amin'ny fahafahana manomana ireo tolotra azo aroso ho an'ireo mpizahantany. Ho ampahafantarina afaka herinandro avy zao ny mikasika ny fandaminana ity programa ity. Ny votoatiny dia ny fandraisana bateau de croisière avy any Japon izay hijanona eto Madagasikara. Ireo mpandeha entiny izay afaka manao ny fizahantany anatiny mandritra ny 3 andro. Ity programa ity izay manamarika ny fanarenana ny sehatry ny fizahantany taorian'ny valanaretina. Fermeture de frontières, c'est un peu le symbolique pour la reprise du tourisme. No mafisina ihany koa ny fiarahan'ny fitondram-panjakana malagasy sy Japon manoloana ny fanatanterahana ny asa fanitarana ny serana Tsambony Tomasina ankehitriny. Atoatsika hiditra amin'ny atao hoe ny asa faharoa
amin'io fanitarana io ary de fa heninareo eo zany fa na ny sambo avy any velany io moa zany hitanareo fa be de be mihitsy ny sambo zay afaka hiditra ao rehefa vity io seranana vaovao io indrindra amin'ny fitaterana conteneur sy ny sisa ary faharoa araka nalakanareo tao vola manakaiky ny any amin'ny 700-800 millions de dollars américains no investissement ao anatin'io port io. Nanatanteraka fitsidihana rapomba fanajana ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro fitetsy anosy androany ny masoivon'ny Japon eto Madagasikara. Tontolon'ny fizahan-tany izay hatrany dia nosy rano zany tena mahasarika ireo mpizahan-tany tonga ao Anosibe amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay moa dia mahasarika azy ireo ihany koa ny zavaboary sy ny sakafo malagasy. Henri Florian. Manoloana ny fisian'ireo mpizahan-tany tonga marobe ao Anosibe amin'izao fotoana izao. Ny hatsarany ny torapasika sy ny valan-javaboary ary ny ekalitao ny sakafo sy ny loky malagasy no anisany maharesy lahatra azy ireo ny amin'ny akantony Madagasikara ny fanazavana. Ny fialana amin'ny mahazatra azy ireo avy amin'ny toerana misy azy ihany koa no isany mamporisika azy ireo hiverina indray amin'ny fotoana manaraka raha ny nambaran'ireo mpisirady. Raha ny hita samy mahazo ny anjarana avokoa na ireo mpizahan-tany eo ihany koa ireo mpisehatra amin'izany fizahan-tany ao Anosibe izany raha nosarahany valanaretana Covid-19 nandritra ny rotaona sy tapany mahery izay. Zay zao zegny mpagnamezana sakafo client ke tsisy zavatra nindesigny boaka tagny mpihitan-dranomasiny zavatra mezana client zao zavatra vita amintsika eto ke hitantsika zany marotony ravoravo ke ravoravo zay tonga avany touriste safia ela loatra nampijaly zay de ravoravo zay ara mangataka ho avy bebe kokoa ro touriste avy eto aminay ke zay voamono zegny agnano asanay magnarapetry zay mety atao mikasika ro touriste ty fô touriste transit déjà 2 ans et demi tsika tsy misy touriste teto zegny efa trafitra teko ambela amintsika jiaby ke mangataka namagna jiaby koa zegny mba agnisany ravoravo koa zegny karaza izo io arakaraha ireo client ndesitsika koa. Hatreto ilay tanàna kely iray antsoina hoe Nosy Iranja no tena mahasarika ny mpizahan-tany noho ny hatsarany ny torapasika raha oharina amin'ireo torapasika maro eto Madagasikara fa eo ihany koa ireo karazana hazan-dranomasina maro samihafa. Mahakasika ity vol ty zany néos ty zegny io zegny le vol charter fa eto moa ny vol commercial efa kaiky ao zany aerostral verina eto Anosibe indray kosa zany mba mankasitraka zany mba mino sy matoky za fa iverina amin'ny laona zany atokarena ny vahoaka ny Anosibe. Hitatsika fa Anosibe tatato zay agnisan'ny mafana makasika ny tsy fandriam-pahalemana mba misy zavatra zany mba hitatsika tsy manjary hay mba miantso mpitondra-panjakana mba miara-miasa atsika zany mba ahafahatsika mba tsy hovery indray atsika hiverina aminay taloha fa mankasitraka fitondra-panjakana eto Anosibe. Io moa ny ady zay nataotsika niatrizay moa tanteraka zao niataka. Araka ny lamina izay fanapetraky ny fitondra-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fizahan-tany sy ny ministeran'ny fitaterana ankoatra ny sidina avy tany Italia sy sidina avy ao amin'ny Nosy Mayotte izay nigadona teo amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Fasen ao Anosibe ho avy tsy ela ihany koa ny sidina avy ao amin'ny Nosy La Réunion amin'ny faharoa ny volana May ho avy izao. Ao anatin'ny fanomanana sy fikarakarana ny hetsika Salon économique Madagascar Japon ankehitriny ny Association économique Madagascar Japon hetsika izay voatao hanarenana sy hanampina ny toe-karena taoriana ny valanaretina Covid-19 teto Madagascar. Abraham Randriamanana. Nanatanteraka fihaonam-be voalohany tamin'ity taona ity tetsy amin'ny masoivon'ny Japon androany tompon'andraikitra sy ireo mpikambana eo anivon'ny Aemaja. Fihaonana tafiditra anatin'ny fanomanana sy ny fanatanterana ny semaine économique de la Aemaja. Tanjona andreo zany dia olona te apiroborobo zany fifandraisana ara-ekonomika amin'ny Japon sy Madagasikara zay le tanjona. Satria nisy roa taona zany somary nangingina kely zany ny association dia fanetsiketsehana ny membre zany izy io fanetsiketsehana membre fanetsiketsehana zany ny association mba ahafahana contribuer zany amin'ny le relance économique post Covid zay le izy fa le niteneniko teo koa célébration na 60e anniversaire na coopération bilatérale zany sy célébration 5e année ny association. Maro ireo hetsika atao mandritra ny semaine économique de la Aemaja toy ny fifanankalozana ndraiky efa eo amin'ny sehatry ny ara-toe-karena mifototra amin'ireo lohahevitra samihafa iarahana amin'ireo orinasa malagasy sy vahiny. Dia misy ny conférence resaka changement climatique dia misy ny conférence resaka
agriculture durable zay ho ataony resaka concept ny référentiel OREB zany dia misy ny conférence izay ho atao online izy io fa avy any Tokyo zay miarahana fiaramiasa amin'ny ambassade Madagascar ny Japon zany momba ny resaka commerce momba ny resaka économie bleue sy ny infrastructure porteur zay fantatsika fa isan'ny zavatra goavambe amin'ny partenariat miaraka amin'ny japonais zany. Tsy aivina ho totosaina ny 12 hatramin'ny 7 ny volana aprily izao eto Antananarivo ny salon économique Madagascar Japon ary ny 5 hatramin'ny 9 ny volana Mey izao ny any Tomasina. Fanankatoavan'ny filan-kevitra minisitra ny fanomezana fahazon-dalana manokana ny ministera anototra tany eo Andavamamba izay tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa produire. Kaitao Andriatsila. Nankatoavana ny fanomezana fahazon-dalana manokana ho an'ny ministera antorana ny tany eo Andavamamba izay tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa produire. Ao anatin'ny asa fanadiovana ny canal C3 sy ny fanamafisana ny fefilony Kiopa sy Sisaony. Ireo samy fanajariana ireo toerana fanamandra ireo ponina voakasika any amin'ny faritra Andavamamba ny tetikasa produire. Asa fanajariana izay mifototra amin'ny fanotofana ny toerana ananganana ireo trano fonenina izay mizara osokajy 3 ary siriana iray sy trano na appartement miisa 720. Efa misy ny fahatarana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa antofankatoavan'ny filan-kevitra minisitra ny fanomezana fahazon-dalana manokana ny ministera anototra tany amin'ny toerana voalaza eo Andavamamba io. Atreka ny lalàna ny PUDI na ny plan d'urbanisme directeur no mamaritra sy mamantatra ireo toerana azo totofana na tsy. Raha tafiditra anatin'ny tany azo totofana araka ny voalaza tamin'ny io PUDI io, miroso amin'ny fangatana ka ny bentanana amin'izay komina voakasika no andefasana ny fahazon-dalana ho an'ny fanotofana tany. Aorian'izay, miroso manao fanadiadiana amin'ny komisiona manokana misahana izany. Rehefa vita ny fanadiadiana sy ny fitsirina ifotony ataon'izy ireo, averina any amin'ny bentanana ka ity farany no manome na tsy ny fahazon-dalana antorana toerana anaovana fitsirihana. Araka ny voalaza ao amin'ny andininy fasivy amin'ny 7% amin'ny lalàna 2015-052 ny taona 1924 izay no mafisy ny arité munisipaly laharina 1917 ny taona 2022 andininy faharoa. Ireo asa rehetra misahana fanovana tany eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra dia tsy maintsy mahazo fahazon-dalana avy amin'ny bentanana. Isan'ireo asa raisinao fanovana tany ny fanotofana, na fanasorana ny tany ary ny fitaterana ny tany. Ny zava-misy tahaka izao no ahitana fa efa feno ny tanana Antananarivo renivohitra ka tsy maintsy miroso amin'ny fanotofana raha misy foto-drafitra sagoavana tahaka ity tafiditra anatin'ny tetikasa produire ity. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika melohan'ny deratsika ny tapany faharoa vaovao rehefa avy eo ary. Maizina be izany Marco. Boum. Mangina be izany Marco. Boum. Resaka ataoko aminao monsieur le commissaire. Lobaty hein. Resaka ino zay? Fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina. Zany hoe. Boum. Vaovao balika boum. Fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro mandra-pahaveninao vidiny manontolo. Balik, mamiratra no aviko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation.
veneto amin'ny fampalalambavao isika dia mahatratra hatrany amin'ny 2 isanjato ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ny bidonville ankehitriny tsy maintsy irosona araka izany ny fametrahana paikady mifehy ny tsy tarany izany eto Antananarivo so an'ireo ville secondaire manerana nosika eto Andriatsilavo. Araka ny famaritana avy amin'ny UN Habitat, misy 5 ny fepetritra famaritana ny antsoina hoe toeram-ponenana tsy zarizary na ny bidonville. Voalohany ilay toeram-ponenana na ilay antsoina hoe logement maharitra, faharoa ny espace de vie na ny alehiben'ny toerana honenana. Ohatra, tokony ho 7 metatra toradroa ny habeny efitrano iray ary olona 3 no tokony ho ao anatiny. Tranga izay lavitra ny zava-misy eto amintsika, izay ahitana olona hatrany amin'ny 7 ao anatin'ny trano, latsaky ny 20 metatra toradroa. Fepetra fahatelo, ny fahafahana misitraka rano fisotro madio. Fahaefatra, ny fahafahana misitraka lakan-drano na ny réseau d'assainissement. Fahadimy, ny resaka fananantany. Izany hoe, tokony toetra milamina amin'ny toeram-ponenana ny olona iray ary tsy mitaintaina sy manany hiala no ilay tany ipetrahana tsy nahazona lalana na tsy an'ilay olona akory. Ohatra amin'izany ireto fianakaviana ireto, 20 mianaka izy ireo no ao amin'ity trano ity. Mandany 2 andro manontolo vao afaka misitraka rano fisotro madio ary tsy azy ireo ny tany ipetrahany amin'izao fotoana. Eto amin'ity toerana tsy hoe eto misy rano sotroina fa mbola miampita an'io arabe vaovao io zay dia any aterina maraina mipidô dia amin'ny 4 vao mahazo rano. Raha rano sotroina androany zany dia rapitso rano sotroina rapitso zany dia androany ny alaina, rano sotroina androany dia ohatr'izay. Fa raha hoe rano sotroina androany ny alainao androany tsy mahazo rano zany ianao. Satria mipompo tapatapaka ny olona betsaka le pompo nefa tokana. Anareo zao firy mianaka na ohatrano? Zay zao 12 mianaka ny ao. Niaiza? Miaka. Firy? 12 mianaka. Tafiditra anatin'ilay antsoina hoe bidonville avokoa ny 27 ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Manoloana izany, izahana amin'ny alalan'ny fandaharana asa anatsarana ny tontolon'ny toeram-ponenana tsy zarizary ankehitriny, ny tsy hitarana ireo tanàna tsy zarizary amin'ireo antsoina hoe ville secondaire izay miisa 430 eto Madagasikara. Ho Antananarivo renivohitra dia 27 ny tanàna Antananarivo renivohitra CEA aloha zany dia tafiditra ao anatin'izay bidonville zay daholo. Ny zavatra ezahantsika ankehitriny dia hoe mila miara-mentana isika rehetra mba tsy hampitatra ntsony an'ireny tanan-dehibe an'ireny toeram-ponenana tsy zarizary ireny. Dia izay no antony hijerena manokana ho an'ireo ataontsika hoe ville secondaire izay misy 430 ireo hoe ahoana ny ahafahantsika misoroka an'izany dia ny mbola tsy misy atao hoe tahaka ny nanjoan'ny Antananarivo renivohitra ny misy any amin'izy ireny mba ho rendray no tanàna mendrika sy milamina ary mirindra ary manaja ny reny fepetra ny fanajariana, manaja ny fepetra iarovana amin'ny tontolo iainana, manaja ihany koa ohatra an'ireny ataontsika hoe tandinin-doza maro samihafa mety hiteraka loza sy fahavoazana ho an'ny tanàna ireny. Isan'ny vahaolana aroso isoroana ny tsy hitaran'ny toeram-ponenana tsy zarizary eto amintsika ny hoe ireo mponina izay omena tolo-tanana no mandrindra sy mikaondo ary mijery ny fomba anatsarana ny tanànany. Miditra amin'ny dingana 7 ny PPAB na ny tetikasa fanatsarana ny toeram-ponenana tsy zarizary amin'izao fotoana. Ny PPAB izay miasa amin'ny tanan-dehibe misy 3 Antananarivo renivohitra, Manakara sy Moramanga. Fapotika tanteraka ny Brony commune sy ny lalana rehetra ao anatin'ny commune Ambahitrazo ao anatin'ny distrikt'ny Manakara. Efa nisy ny fitarainana izay nataon'ny lefitra sy ny ben'ny tanàna amin'izany pôkaty fotsiny ihany ny fampanantenana izay nataon'ny governoran'ny Fatra Yves Richard. Velotaraina manoloana ny fahapotehan'ny foto-dravitra sy indrindra ny lalana anatin'ny commune ny lefitra sy ny ben'ny tanàna ny commune Ambahitrazo anatin'ny distriktny Manakara Fatra Fidivinany. Maro ny fiatraika an'izay indrindra amin'ny lafin'ny fifamezivezena ao amin'ny toerana. Mahakasika ny lalana, route communale zany. Izy io lalana eo amin'ny 1.7 km eo, izay mampitohy ny ivon'ity communauté eto Ambahitrazo zany hatrany Ambalavolo, ary tapaka daholo le tetezana 1.7 mampitohiny izy io. Dia lasa midina any agnaty anina zany na tetezana kely. Ka raha vao meraka kely fotsiny gn'andro dia efa bloqué na vehivavy bevoka teraka takon'ny fokon'olona avy agny amin'ny ino ma zany brancard gasy ity na le zaza mianatra raha vao bebe kely fotsiny rosakoriny dia tapaka ny fianaran'le zaza dia lasa micrée problème. Hatreto tsy nisy nahazo ny tantsoroka avy amin'ny governoran'ny Fatra Fidivinany
indrindra mahakasika izay fanamboaran-dalan'izay ny 700 mahery ny komuna anatin'ny distrikany Manakara. Hoy lefitry ny komuna mba hatrazo. Maro ankilany fampanantenaina natao azy ireo. Nisy fivorina zay niarahana tagny amin'ny gouverneur tagny amin'ny hôtel Maneva dia tena niteny misy ny gouverneur zao ny tenin'ny gouverneur tamin'izay raha ny kabary izy hoe sisy commune na iray so andalovan'ity engin ty nefa hatramitsika miteny zao aloha dia mbola sy marina kosa aloha fa tagny Ampasimandeva izy tagny Namorogna izy fa ho an'ny commune sasasasany zany gn'akabiazan'le commune zany 99% ny commune dia mbola sisy nahazo an'io engin. Ankoatra ny lalana izay mampitaraina ny mponina, potika tanteraka ary tsy nahitana fanamboarana hatramin'izao ihany koa, ambirao ny komuna mba hatrazo. Antao an-toerana izay isan'ny notsidihan'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga, ary notolorany simenitra ho fanampiana amin'ny fanarenana ny toerana ihany koa, nandritra ny fidinany tany amin'ny faritra Fidivonany ny herinandro lasa teo. Miaina ao anatin'ny fahatapahan-jiro sy rano ny vahoaka ao Ambovimbe Androy amin'ny azao fotoana izao raha nambaran'ny solombavamboaka voafidy tany an-toerana tsy misy hafa tsy 50 kilowatt ny jiro izay voakarin'ny jirama raha ny afanazavana. Henri Florian. Miteraka fatiantoka lehibe sy fahaisarana ny mponina ao Ambovimbe Androy amin'izao fotoana izao. Ny fahatapahan-jiro lavareny izay efa naharitra volana maromaro izay. Maro ny fitaovana simba vokatra izany. Mikatso ny fiarina sy ny fitadiavam-bola ny mponina miankina amin'ny herinaratra na andro izany na alina. Raha ny fantatra, manodidina ny 23 kilowatt ny filana ho an'ny mponina ny andro ny atoandro. Raha toka 700 kilowatt izany ny hariva. Ny herinaratra izay vokarin'ny groupe roa izay hofain'ny jirama amin'ny orinasa iray ao Ambovimbe izay tsy misy afa-tsy 50 kilowatt fotsiny ihany izay tsy maharaka ny filan'ny mponina. Noho io olana io miatra amin'ny vahoaka io, manao ansova amin'ny ministera tompon'andraikitra indrindra fa ny fanjakana Foibe, ny solombavamboaka voafidy tao Ambovimbe Androy. Fahatapahan-jiro dia efa ela ka. Efa ela fa mambolany mihitsy. Efa misy nanomboka tamin'ny janvier, dia efa nikolay amin'ny resaky fahatapahan-jiro matetika io ny tany Ambovimbe Androy. Nisy ihany izy talohan'izay fa mbola niazo le ferina ihany fa amin'izao fotoana izao dia tsy possible atsony na atoandro na alina dia délestage lavareny no misy any an-toerana zao. Satria araka ny fahitavatsika azy dia groupe madinika anankiroa no miasa izay manomena capacité maximale na 150 kilowatt nefa amin'ny atoandro dia 320 kilowatt no besoin ny Ambovimbe Androy zany. Fa ankoatra fahatapahan-jiro io, tapaka ihany koa ny famatsiana ny rano izay sahan'ny AES izay miankina tanteraka amin'ny herinaratra 2000 lehibe mpamokatra rano ao an-toerana. Tsy mandeha io satria maty zany le pompy anaty vovo izay mamatsy rano io sy ny bendrano io. Dia ny mampitaraina ny AES zany dia noho ny instabilité ny courant misy an-toerana no matetika mahamay io pompy ny AES io ka any amin'ny 6 millions d'ariary isaka manamboatra ny AES zany dia mandany vola 6 millions d'ariary nefa ny anamboarana azy koa zany dia mbola lefa Antananarivo koa dia fotoana lavabe zany no lany anaovan'ny AES dépannage io pompy immergé io zany. Andraindray ny vahoaka ao an-toerana araka izany, ny amahana ny olana ny fahatapahan-jiro sy rano izay manjady amin'izy ireo ary ahina hiteraka ny mosary amin'ny faritra maro ity fahatapahana lavareny ity. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tsy lina amin'ny fanaovana vaksiny Covid-19 intsonina ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao ambany araka izany ny tahany fanaovana vaksiny. Tsy manana fitaovana hoentina mitahiry azy manaraka ny fiendra nefa ny ankamaroan'ny toeram-pitsaboana eto amintsika ka antony mitehana ireo vaksiny miisa 7 etsy fanantena. Fiarovan-tenany sy ny manodidina no isan'ny resy lahatra ireo olona mpisitsaka vaksiny miaro amin'ny fihavalana aretina Covid-19 raha fanadihadiana natao. Amin'izao fotoana nefa vitsy ireo manao vaksiny dose faharoa raha ny hita teny amin'ny toerana mpanaovam-vaksiny. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity
tany Nosy Belleville no nanaovana ny première dose Janssen tamin'ny volana oktobra taona 2024. Pfizer, pardon, Pfizer. Johnson le nataoko tamin'ny voalohany dia nanao Pfizer androany. Oui. Tena betsaka ny lina. Betsaka ny lina noho ny fatahorana izay retina zay mba hoe sitrany mba misy vaksiny fiarovana zany hoe déjà le raha tsy andoavam-bola mba fiarovana ny fianakaviana indrindrandrindra koa. Zay hitako ny tegna maresy lahatra le olona. Tsy matahotra zany avoany ara satria mba fa misy fiarovana. Ya, mety ho voany za. Tsy afaka hiteny hoe tsy ho voany. Mety ho voany fa mitandrina ihany zany e. Mitandrina. Atao le fepetra tokony tsy azahoana anazy. Le fahadiovana indrindrandrindra. Raha ny hita treto, samy efa nahavita ny vaksiny première dose avokoa ireo olona nanontaniana androany. Fantatra araka izany fa ilainy tsirairay ny fanaovana vaksiny fiarovana amin'ny valanaretina mba azahoana antoka ny hery fiarovana. Ny ray aman-dreny koa ny teny anao hoe ilaina le manao vaksiny sady ny mafy manko le Covid tany andafy dia ilaina koa le deuxième dose mba hiresena an'le Covid. Nanao Pfizer deuxième dose. Lasa niakatra ny résistance surtout le Covid dia milamindamina kokoa ny saina. Tsy ahivona nandritra ny filakevitry ny minisitra Omaly fa tsy nisy fiovana ny politika ny fanjakana malagasy manoloana fanaovana vaksiny. An-tsitrapo no hanaovana izany ary tsy antery velively. Nakatoavana ihany koa ny ampitanam-bava mahakasika anaovana ady sisika na ny plaidoyer amin'ny fomba fiasa maro lafy anafaingana fanaovam-vaksiny miady amin'ny Covid-19 ary mitoy ny famokarana ireo fitsaboana amin'ny alalan'ny herokandro CVO sy CV+ ho an'ny vahoaka malagasy. Nandritra ny dinika ny fanaovana tamin'ireo mpiara-miombona nantoka ara-teknika sy ara-bola tany Washington napatsiahivy ny filohan'ny repoblika fa ambany ny tahan'ny fanaovana vaksiny ho an'ny Madagasikara. Sainga anisany ambany indrindra teto Afrika sy manerana izao tontolo izao kosa ny tahan'ny fiparihan'ny valanaretina sy ny tahan'ny maty ho an'ny Madagasikara. Olana ihany koa fitehirizana ny vaksiny satria ny ankamaroan'ny toeram-pitsaboana eto amin'ny firenena dia tsy manana fitaovana hoenty mitahiry araka ny fenitra takiany fitehirizana ny vaksiny. Antony tsy maintsy nanariana ireo vaksiny miisa 7 hetsy. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia hiditra amin'ny 3 volana fahatelo manomboka ny alatsinainy izao. Ireo mpianatra anatin'ny sisiko Antananarivo renivohitra atao renan'ny fialan-tsasatry ny pasika raha nambaran'ny tompon'andraikitra ny famitana ny programa fampianarana ary fanomanana ireo atrika fanadinam-panjakana no isan'ny lahara-pahamehana amin'izany. Abrahama Randriamanana. Hiverinantsekoly manomboka ny alatsinainy fa 20 ny volana aprily izao ireo mpianatra miankina amin'ny fanjakana ho any eto an-drenivohitra raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra atao ry ny fialan-tsasatra ny fetin'ny pasika. Mifantoka tanteraka amin'ny fanadinana amin'izay zany izao satria 3 volana fahatelo ty fanomanana tanteraka izay fanadinana izay. Zao aloha tsika efa tsy dia miresaka tsony hoe problème na Covid zany. Satria efa mandeha tsara ny programa mpampianarana efa nisy reny rattrapage natao reny dia amin'izao fotoana izao zany efa famerena angamba ny sisany tena mety atao. Ankoatra izay efa nisy tamin'ireo sekoly tsy miankina tamin'ity herinandro ity no nindroso tamin'ny famodirana ny mpianatra. Nitombo isa ireo mpiadina ny fanadinam-panjakana BEPC ho an'ny sisiko Antananarivo renivohitra tamin'ity taona ity raha mitahina ny taona lasa ary ny ena kosa ny isan'ny mpiadina andrasana ho an'ny fanadinam-panjakana CEPE raha ny fanazavana. Raha ohatra zany statistika mijerena raha ny BEPC tamin'ity taona ity zany ny isan'ny mpisoratra anarana dia 26 301 raha oharina tamin'ny herintaona izy 26 985 zany hoe nisy fiakarana kely. Raha ny CEPE zany nisy vidinana araka ny tenentsika teo raha ohatra tamin'ity taona ity izy azafady 28 069 tamin'ny herintaona izy 30 331. Tsy ahivona ho tanterahana ny 20 ny volana Jona ho avy izao ny fanadinam-panjakana CEPE manerana nosy raha toa ka manomboka ny 4 ka hatramin'ny 7 ny volana Jolay izao ny fanadinana BEPC araka ny tety andro navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena.
Lafa mavao hafa kosa indray dia manoloana ny réforme du secteur de la sécurité eto Madagasikara. Misy ny fakana ny hevitry mpisehatra eny fotony isan'anatanterahana izany atao amin'ny faritra avakina karatra iona saina. Noho ny fisivalana aretina Covid-19, ny famafisan'ireo loza voajanahary toy ny tondra-drano sy ny ahitany ary ny rivo-doza. Ny ova sy ny voatra ireo ambana misy eto Madagasikara ary tsy ampitsony ireo mpiantsehatra izay miisa 8 napetraka amin'ny fiafanavaozana ny rafitra eo anivon'ny tafika malagasy. Manoloana izany, misy famatsim-bola avy amin'ny Union Africaine ho fanatsarana ny paikady ho amin'ny sehatry ny fandriampahalemana. Ho fanatanterahana izany, misy fidinina ifotony tanterahan'ireo tompon'andraikitra izay natomboka tao amin'ny faritra vakina karatra. Ilay atrikasa natao tao Antananarivo tao amin'ny semesonerana ny fidinany fotony avy tao amin'ny faritra vakina karatra dia itoy ho any amin'ny faritra Otmatsatra sy faritra Boeny dia angalana ireo tolo-kevitra avy ny fotony mihitsy mba andrindrana ny fampiarana ny RSS na ny réforme de secteur de la sécurité. Mpiantsehatra maromaro no mianarika izao ankoatran'ilay mpiantsehatra mazatra miisa 9 dia nasaina koa ny ao anatin'ny mpiantsehatra ny fahasalamana, ny tontolo iainana, ny société civile maromaro. Eo koa zany ireo mpiantsehatra momban'ny secteur privé. Ny mazava-dehibe zao atrikasa zao moa zany dia fandraisana ny tolo-kevitra avy ny fotony mihitsy mba handrindrana lay paikady ho an'ny fandriampahalemana. Anisany mandray anjara amin'ny fandrindrana sy ny fampiarana ny RSS izay notarin'ny sekretera maharitra ny fiarovana sy ny fandriampahalemana eo anivon'ny fiadidin'ny Repoblika ity, ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana, tontolo iainana, fambolena sy ny fiompiana ary ny misahana ny mponina. Manamafy sy mampiavaka ny kolontsaina ny firenena iray ny horonan-tsary ambola lavitra nefa niezaka eto amintsika raha eto Madagasikara anjerena noho ny fabangana indrindra ny tsy fisian'ny distributeur raha ny fanazavana eto Andriatsilavo. Isan'ny mitondra hafatra sy fanabeazana ary mitaiza sy mamelona ny kolontsaina ny sary mihetsika. Tokony atao manoloana izany ny ezaka rehetra hanatsara ny vokatra eto amintsika ahafahana manabe ireo taranaka afara-mandimby hoy ny mpamokatra horonan-tsary. Ny zavatra izay jerena ny olona anatin'ny kolontsaina na iro na horonan-tsary ino no miampaka be betsaka koa amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena rehetra indrindra zany ho an'ny zanaka dia mba te hiezaka zany hoe mba hamokatra zavatra tsara mba azo jerevana hoe taranaka afara-mandimby azahoany lesona tsara dia mba hiala koa amin'ny endrika hoe raha tsy manana ny orinasa manokana aloha manomkaraka an'ity filmy ity dia fijerin'ny olona rehefa miteny ina ny asanao ka tena za mpamokatra filmy malagasy tena fomba fijerin'ny olona toa dia mijery avy aty ambony tsy nandy fianarana andrasa tsy tafita tamin'ny fiainana no vadika artiste dia izay mihitsy ny ilaina ovaina zany eto Madagasikara hoe tokony miezaka izay mba afaka manolotra sy mitondra fanabeazana ho an'ny malagasy. Famokarana, fitsinjarana ary fanjifana, ireo amin'ny ankapobeny no teboka telo lehibe tsy maintsy hita raha miresaka horonan-tsary. Misy ny mpamokatra horonan-tsary raha ny eto Madagasikara manokana na dia mbola vitsy aza izany. Tsy misy eto amintsika kosa ny mpitsinjara na ny distributeur ka mahatonga ny kalitaon'ny vokatra itotongana. Ezaka atao ankehitriny ny amelona ny sinema ka mahatonga ilay horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Joe avoaka anaty salle de cinéma izay atao ny 20 aprily ho avy izao ny avant-première. Nanomboka ny taona 2024 raha ny fanazavana no efa nanomboana ny karakara sy nanomana ny horonan-tsary ka izao nivoaka aty amin'ny taona 2024 izao. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miverina ankianja avy hatrany nandresy lahatra ireo frantsay ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena taorian'ny adefitra omaly raha ny safidy ny ilany avaratry Marine Le Pen ny azo any Saint-Denis kosa Emmanuel Macron fanadina. Ny tao Saint-Denis no nasafidian'ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Emmanuel Macron nanohizana ny fampelezan-kevitra taorian'ny adefitra ny fanandrinany tamin'ny Marine Le Pen na omaly. Mafimafy kokoa ny fandresen-dahatra ny mponina ao an-toerana ka antony azony any Saint-Denis anatin'izao famaraparanana ny fampelezan-kevitra izao. Antony tafiditra anatin'ny komuna mahantra ao Frantsa i Saint-Denis. Betsaka ny tanora ary ambony tany tsy fanananasa. Raha ny fanehoan-kevitra mponina ao an-toerana, tsy hanova ny hevitra izy ireo amin'ny latsabato ny fahatongavany Emmanuel Macron tao an-toerana. Raha Marine Le Pen kosa indray.
ny azony ilany avaratra tao amin'ny tanàna ny roany tenany fampelezan-kevitra izay tafiditra anatin'ny kiondalina farady hiatrehana ny fihodinana faharoan'ny fividianana filoham-pirenena ao frantsa raha ny mahakasika ny ady hevitra omaly manodidina ny 10 faingoenina tapitrisan'ny frantsay nanaraka izany. Dia ny maresaka iraisam-pireneny manakatona vaovao tamin'ity androany ankatrano nanaraka izany soava tsara tolo tompoko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.